manainga ny samby androm-panjakana iroso amin'ny fanatonana sy fampidinina mba mirenana ny fianam-pirenena amin'ny laoniny. Manangy ihany koa ny rivelona rehetra eto amin'ny firenena samby hitondra ny anjara birikiny fanarenana ny fianam-pirenena. Ny fefema dia miroso hatrany araka ny andraikiny amin'ny fitariana sy ny fitadiavana vahaolana ho antombosoan'ny vahoaka malagasy ary androso osikevitra anatanterahana ny fifampandiniana sy ny fanatonana. Ienzana ny solombavim-bahoaka hitory ny fitsaranavo ny filohany sy ireo mpikambana ao aminy. Hametraka fitoriana izahay mahakasika ny mbola voafaritsy ny lalam-panorenana ihany koa fa 100 article 133 no mamaritra ihany koa zay raha misy asa tsy fantatro raha misy lalam-panorenana angambany eo azafady monsieur le député tsara angambany raha mba vakinao lay article 133 zay mivaky toy izao tsy amin'ny anaran'i Jesosy akory fa amin'ny anaran'ny lalam-panorenana. Article 133 miantso ireo androm-panjakana iroso amin'ny fifampidinena sy ny fifampiresahana eo amin'ny antenimera-pirenena sy ny filoham-pirenena ny masovo amerikanina androany. Ny fitadiavana fahamarina toerana no tanjona raha nambaran'ny Robert Yamate androany. The development of the high council zay dia manentana ireo mpandrainjara voakasika rehetra anatin' zay mba hanaja zay fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana fomba lalam-pandroana zay ary hifantoka manomboka izao hatrany amin'ny fampivelarana sy fampandrosoana Madagasikara satria zay no ilain'ny vahoaka malagasy zay no ilain'ny firenena ankehitriny. Misy ny sehatra rehetra zay efa raha miasa tanjona angamba dia ny ametrahana amin'izay ny fahamarina toerana sy ny fandriampahalemana mba hirosoana amin'izay tena fampandrosoana zay. Raha tsy ahivina isan'ireo rehefa ny audio teny amin'ny ACC ny maso ivoho amerikanina tamin'ny faraparan'ny herinandro iny. Notokanana androany ny fotodrafitrasa fampidirana rano fisotro madio izay nahory ny ONG Madagascar Development Fund ao am-panataovana Atsimo, commune Ambohidrabiby. Nanome voninahitra fotoana io ny ministra ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana Ramatoa Ndaimananjara Joanita sy ny mpiadidy ny MTF Andriamatoa Brian Donaldson Mivady. Notronorao manam-pahefana ny toerana, notariny ny solitena ny lehibe ny distrika Avaradrano sy ny PDS. Mameo ny fialantsiny be da be amin'ny mpanjifa zaina zany satria marina fa na dia maromaro mizotra nalahatra androany dia ny akamaroany zany natao hoe tsy misy vita izy androany indrindra fa ny amin'ny zotra anatiny moa zany. Hatreto moa zany dia mbola miezaka ny teknisianina rehetrarehetra zao ny andefasana ny zotra ray farany zany zay makany Guangzhou Bangkok fa miandrikiny ny vaovao farany amin'izay tsika rehetrarehetra zany. Fa na izany naty zany ary moa zany dia efa nivoatra ihany ny toetra raha satria teo raha ny safotofoto be zany ty resaka hoe grève illicite grève tsy illicite dia efa misy taratasy zany zao mazava azo avy any amin'ny ministère ny fonction publique du travail des lois sociales zany dia manambara fa hatreto aloha dia misy dingana tsy voaraka tsara zany tamin'ny nataon'ireo atao hoe mpitondra fitokonana dia izay no ahafahana manamarina hatreto zany aloha fa mbola tsy manara-dalàna ny grève io. Nanampy fotao amin'ny sehatry ny lamaody za tia manasa lamba be dia ngamba ny arakaraky le manasa an'le lamba mahita tia ny tananakanjy tia pataloha dia ohatran'ny lasa ny korina ho azy tao anaty tsy nanafasarotana mihitsy zany teo fanatatra azy tamin'ny fotoanandro izy tsy fantatro hoe ho tonga aiza.